Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovaon'ny MBS ianao amin'izao alina izao sainam-panajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manoloana ny hetsika tarian'ireo vahoaka miaro ny safidiny ahitana ny K25 manohana n'Andriamatoa Marika Ravalomanana izay tonto saina eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey Rampitso dia nanambarany teo anivo ny prefekturan'ny polisy eny Tsimbazaza androany fa vonona ny aro sy tandro ny filaminana ny mpitandro ny filaminana tsara ny manamarika fa efa nanome alalana tamin'ny alalan'ny fanomezana toerana ny teo anivo ny komina Antananarivo renivohitra anaovana ny hetsika vaovao tateriny Noro Fitiavana sy Erzora Jaonarivony. Vonona ny aro sy tandro ny fandriam-pahalemana ny mpitandro ny filaminana manoloana ny hetsika tarian'ireo vahoaka miaro ny safidiny ahitana ny K25 Rampitso eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Io zany efa misy voie de recours légal ny zavabe ny voalazan'ny loi organique 2018-009 relative à l'élection présidentielle hoe manana 2 jours francs zareo anaovana recours devant ny ACC zany raha ohatra ka misy zavatra tsy mety ao anatin'ny fifidianana tsapan'zareo zany fa tsy mety. Andray fepetra kosa ny mpitandro ny filaminana raha toka misy ny fioram-pefy araka ny voalaza atraniny. Io arrestation manko manjary resa be teo ny procureur teo hitanareo teo angambany. Fa le arrestation tena ho tenenina zany le tena manakorotana sy le hoe le mitoratora batsy ny mamaky trano sy ny rehetrarehetra le arrestation tenenina. Io maraina io moa no nampiantso ny mpanao gazety ny teo anivon'ny prefektura ny polisy nampafantatra ny andraikitra ho raisiny mpitandro ny filaminana manoloana ny hetsika Rampitso. Fa eo anatrehany izao toetra raha misy amin'ny firenena izao hatrany dia nanahevitra ihany koa ny fiarahamonim-pirenena roa androany. Notsika foniny ity fiarahamonim-pirenena ity ny fitanilana nataon'ny gouvernementa malagasy ny osika nisy tamin'ny fifidianana manao antsoavo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany koa ny roy mba hijery akaiky sy anamarina ireo voka-pifidianana mampiaya. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Taoriany namoany seni ny vokatra avonjamaika omaly izay feno osika sy alatra dia naneho hevitra ny fiarahamonim-pirenena roa androany teo anatrehan'izay tsy fahatomombanana maro izay. Votoatin'ny fanambarana ny fahitan'izy ireo ny fitanilan'ny gouvernementa malagasy fa indrindra ny fitanilan'ny ministry ny atitany Razafy Mahefa Tinarivelo. Ny zava-misy eo amin'ny lafin'ny politika sy fifidianana dia tsy hahafahana milaza mihitsy fa mandeha tsara araka ny tokony izy ny sainam-pirenena. Efatra amin'ny nankatoavan'ny parlementa roa ny lalam-pifidianana mihitsy no mipetraka ny olana. Tsy maintsy vakiana batsilana ary tsy azo afenina izany sao hitondra nenina sy hiteraka alahelo ka tsy hampandroso. Amin'ny ankilany ny hely tapabolany lasy izay ny feo momba ny fitanilan'ny ministry ny atany manome baiko ny chef de district hanendry ny chef d'arrondissement hanindry ny chef d'arrondissement sy ny chef fokotany hanao izay hampandresy ny candidat laharana fa-13. No amafisin'ny chef ny district ny Manjakandriana sy Antanambaomanapoty zany. Tsy karitra tamin'ny tatitra nataon'ny mpanaramaso maro avy amin'ny faritra samihafa koa anefa ny ampon'izany iraka nataon'ny mpiasan'ny ministeran'ny atany zany ka tsy azo hamaivana. Fa eo anatrehan'ireo tsy fanarahan-dalana maro ireo dia manao antsoavy ny kandida izay nahita ny tsy fahatomombanana ny roy mba hametraka fitoriana sy fitarainana eo amin'ny androm-panjakana sy fitsarana. Eo anatrehan'ireo tsy fahatomombanana ireo mihetsika roy dia tsy mitsahatra manao antso avo ireo kandida hitondra ny fitarainana eo amin'ny ireo androm-panjakana sy fitsarana. Fa teo anatrehan'ny fandraisan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ireo fitoriana nisy tamin'ny fiodinana voalohany izay voalaza avokoa fa tsy azo raisina na azo raisina fa tsy mitombona dia manao antsoavy ihany koa ny roy mba hijery akaiky sy hanamarina ireo voka-pifidianana mampiaya fa tsy tokony ionina fotsiny amin'ny fitanana antsoratra. Raha mivoaka izany ny valim-pifidianana vonjomaiky ka miandry ny valim-pifidianana maharitra ny vahoaka malagasy ka afaka nanaraka teo anivon'ny seni nandritra ny fandraisana tsikelikely ny valim-pifidianana mpanaramaso. Miantso ny ACC ny hetsika roy hijery akaiky sy hanamarina ireo voka-pifidianana mampiaya ka tsy ionina fotsiny
amin'ny fitanana tsoratra fa hijery sy hanamarina ihany koa ireo singa taratasy nampiarahana tamin'izany toy ireo taratasin-datsabato nampiasaina ny lisitry ny fanamarian-tsony nampiasaina nandritra ny fifidianana isaky ny birao mpifidianana voakasika izany. Ankoatran'izay miantso ny asese ihany koa mba anentsika ireo fanjikan-dalàna hita sy voapirofo ary mitombona ahafahan'ireo fepetra famaizana miatra avy hatrany amin'ireo olona izay mety ho tompona andraikitra amin'izany ka hitondra ny raharaha eo anatrihan'ny fampanoavana mahefa. Ny rafitra eto Madagasikara mihitsy no tokony asiana fanatsarana ho hatrany ny roy mba tsy hisian'ny fitanilana amin'ny antoko intsony ary tokony ahaleo tena hatreny fotony ihany koa ny seni ary tokony andray fepetra sy tsy hitongilana amin'ny fihetsiketsehana mba hahitana ny maharafitra mahefa azy. Manoloana ny fikirizan'ny seni namoaka ny voka-pifidianana feno osika omaly dia maro tamin'ny olona sendra ny mpanao gazetinay androany no manohatra iny vokatra iny sy ny fihetsiky ny seni. Mazava zao izy ireo fa tsy mangarahara tahaka ny no amafisina hatramin'izay ny seni fa mitanila ary ny raitsy kombakomba tamin'ny halatra nataony kandida laharana fahatelo ambin'ny folo. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Kiondalana ho an'ny fiainam-pirenena ny fifidianana natrehantsika teto Madagasikara ny 7 ny volana Novambra sy ny 7 ny volana Desambra teo. Kiondalana tokoa satria mazava sy miariary ny alatra bevava nisy tamin'ity fifidianana ity natao ampandresena amin'ny fomba rehetra ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo. Saingy tsy misy mihetsika na dia iray aza ny fahefana misy eto Madagasikara na dia teo aza ny pirofo mitohaka amin'ny tenda ny osika nisy. Ny olom-pirenena sendranay kosa androany dia manohitra kitsirano iny fanapahan-kevitry ny seni iny ary miaiky fa miandany amin'ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo tokoa ny seni. Sarotiny amin'ny sapitoko ary nandeha premier tour dia efa hita teo ny zavatra tsy mety nataony teo amin'ny seni dia zavatra mampalahelo anay rehefa mandeha ny pampitoviana ny dossier na ny PV aty amin'ny deuxième tour dia ampilafolain'ny seni ny aty amin'ny K25 na aty amin'ny président Ravalomanana zay zany ny zavatra tsika za manokana zany dia manentana ny olom-pirenena rehetra aza misy manaikitsika fa ny safiditsika dia nosolosena no zimbazimbaina tsy nasiana asiny na dia fotoana tsika lany azy. Amin'ny maolotsotra dia tsy manaiky ny voka-pifidianana zay navoaka seni tompoko zahay satria zahay efa ela no tolomanay ka raha io no avoakany laingy fitaka tsy amin'ny fahamarinana zavatra ataony ka tsy ekenay tompoko amin'izao fotoana izao tompoko dia eny amin'ny faritra teroka tonga dia ahitsiko ny resaka dia misy olona teny tambola tsy vita ny fifidianana fa tsy maintsy andro rajoelona no lany eo fa izay K25 dia ho lany andro sy lany fotoana hifidy ny président Marc Ravalomanana ary izay tsy anaiky an'izany fanaovana asa terivozina ny malagasy zany fa dia izao fahamarinana fahitsiana zavatra tavinay ary olona matahotra an'Andriamanitra tompony ilanay fa tsy olona misy devoly. Ny valiny vokatra navoaka ny seni ny andaniny za zany olotsotra aloha miteny aminareo eto ny andaniny efa mahafantatra fa tsy mety valim-pifidianana io ny akilany ny seni ohatrany hoe voateriny inony izy amoaka ny valim-pifidianana randrarany sy nitsiny zany hoe mbola manana fito andro izy ikarakarana ny lalàna tokony ikarakarana ny valim-pifidianana io tokony mba nomena aloha zany le anankiray anao zay zavatra ilaina eo hoe anao confrontation arakaraka izay zavatra nitadiaviny fa nahoana izy tsy nomena ohatra mampalahelo be zany le izy amin'izay zavatra izay ka ohatrany tsy ekena zany le zavatra ohatran'izay fa tokony hoe mba mahitsy ny andaniny zany efa mahita hoe ty misy zavatra tsy mety nahoana ny nasiany io zavatra tsy mety io nefa nareo seni nitokisa mikarakara ny fifidianana io maninona mipotra ny zavatra tsy mety. Zahay manokana tena tsy nekenay ny vokatry ny seni satria ny seni dia tena hita hoe mitanila any amin'ny numéro 13 ny antony tompoko dia izao nanomboka teo amin'ny andron'ny fifidianana betsaka ny zavatra niseho tamin'ny andron'ny fifidianana ny ohatra teneniko fotsiny teny amin'ny fokotanina Ambohipo Andohan'ny Mandroseza Miandrarivo Ambohitsoa za deuxième arrondissement tsy mamenatra anany no miteny an'izany fa ny zavatra tena nisy dia tena mampalahelo dia tena minimikipy ve ny seni mahita an'ireny zavatra ireny. Ny faharoa manarak'izay dia ny
teo amin'ny nanaovana confrontation maninona izahay nanao confrontation no tonga dia forceny seny hoe tsy maintsy faranana amin'ny 20 alina ny confrontation izahay tomboky dia maneho tanteraka fa ny seny dia mivarotra ny Madagasikara ho any amin'ny vahiny tsy mifianakavian'ny seny irery ny malagasy fa be da be ny vahoaka malagasy tsy mankasitraka an'izao zavatra izao dia etona dia manambara tanteraka ary manao fanentanana ho antsika rehetra eto Madagasikara izay tsy mankasitraka niny valim-pifidianana iny ho tonga maro amin'ny kianjany 13 May rahampitso etona dia mampahery an'ny président Marc Ravalomanana tena olon'Andriamanitra ianao satria araky ny tenina paherezana anao hoe Jesao no kapiteny dia mino tokoa ianao fa Jesao no kapitenao ankehitriny nefa tompoko ny seny dia tena hita fa dia tena voavidy vola tsy menatra akory zareo mahaly tonga dia mividy tomobile mividy villa aiza avitaiza io vola io zay zany mila fanazavana tanteraka hoe inona no antony nangatahany directeur de campagne ny président Marc Ravalomanana teny amin'ny seny hoe ahemory ny fanambarana ataon'ny seny tsy nanaiky ny seny nefa ao anatin'ny lalàna izany ka eto izay dia tena manameloka tanteraka ny seny na inona fanatsaranareo ny tenanareo na inona fanadiovanareo ny tenanareo ny seny tompoko dia angatahanay ho asiana fanovana fa tena tsy mety. Efa maro ihany izay fitarainana no entina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny MBS izay mikasika ity fifidianana filoham-pirenena ity saingy hatreto minitsy ny aino ny seny ary minitsy mijery ihany koa ny fitondram-panjakana iaro ny safidy ny araka izany ny olom-pirenena rahampitso eny amin'ny kianjany 13 May amin'ny 10 Ramaraina fitakinany mangarahara no isy eny rahampitso fa tsy isy fanakorontanana akory. Manoloana ny akasiparina sy ny herisetra nahazo ny délégué ny K25 nandritry ny andro ny fifidianana iny dia nisy ny fijoroana vavolombelona nataony Tina Angelo Ratovinony iray tamin'ireo naratra sy ny arany vono nataony pomba ny candidat laharana 17 nisy moa ny fitsaboana azy tao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana taorian'iny ary ny candidat Marc Ravalomanana no niantoka manontolo izany fitsaboana izany ankehitriny dia mijoro vavolombelona ary mitantara ny zava-nitranga nandritra iny fotoana iny ny tenany andahoarahantsika vetrany izary. Angelo ijoro vavolombelona tamin'ny tranga izay nanjoany 20 Desambra 2023 tany Antolanaro izay membre ny K25 anisan'ny mikarakara tao amin'ny K25 ny amin'ny 20 Desambra rehefa vita ny fifidianana dia nandeha namita ny asako manaraka izay ny asa tao amin'ny SRMV tao amin'ny commune tao amin'ny région ka rehefa vita izay asa izay tamin'ny roa maraina teo tapitra ny asa izay natao tao dia nanaritra ny ekipa izay maliako fa telona ny ekipa niarany asa tamiko tao tamin'izany fotoana no ny voatitra ny rola ny fahatelo farany izay lalana mandeha mondialy amiko any dia nahatsikaritra moto rehefa avy nametraka ilay namana anankiray moto taorianany tomobile izay metiko rehefa nandeha lalana eo amin'ny 100 metre eo angambany dia nisy nandona ny tomobile vaoarina ary rehefa nisy nandona ny taoriana dia nivoaka ny tomobile nanontany an'ilay olona izay olona mariaka etona fa olona rolany no nitaingana moto scooter ilay moto maneniny be ireny ny feon'ny moto zany rehefa nidina nanontany an'zareo fa maninona nydonina ny tomobile dia opa sy teny ratsy no navaly an'izany ary ny zavatra nytenenina dia anga rehefa fomba Ravalomanana ianao dia miseho milay dia maninona no dominao zahay namaly ianao tamin'izay fotoana za ve ny eto aloha dia mandona anareo fa tsy nareo avany arina sady niezaka nijery ny tomobile tamin'io fotoana io hoe voadona ilay tomobile ve ho takizay nefa dia ohatrany nanosika anay ray lahy tao aorianan'ilay moto ary nienjera na niezaka nanohatra moa ka nienjera rehefa nienjera tonga dia lasa zareo nidina misy fidinana anankiray alohan'ny le toerana nisangan'ilay fifamalina kely zay
nitsokana lenidina any amin'ilay lalana makany ambany zay oportofin mahita le makany bolomonina le toerana makany Paris nidina anakany zareo satria nitrangan'le fifamalina teo amin'ny devoan'ny panorama rehefa avy teo dia saika hanetsika niditra tao anaty fiara dia voatazaka hoe tsy hitako intsony le moto dia nieritreritra andeha ody tsapako nefa avy eo ka mitsemboka be ny lamosiko ary nitsapany lamosiko gaga mahita rafy eny tao amin'ny lamosiko dia narehitra miplafonety satria ny ora efa ny anoro sasany maraina any nandrehatra miplafonety dia gaga mahita ny vatako fa miboiboika raha koa ny eto amin'loana raha naveriko ny tsapaina tao ariana dia misy lavaka koa ny lamosiko teo no niezaka ny antso izay namana akaiky sy ny olona nesaka tamiko zay teo amin'ny 2 minitra na 3 minitra teo angamany no apela afaka nataoko izay nilazako hoe voatifitra eto amin'ny BOA eto ambany eto izay lalana efa lalana makany an-trano mody moa le izy izay zavatra nitranga ny teo alohany eo tiako marihana raha tao amin'ny SRMV izahay no niasa dia efa nisy fanakatsakanina ihany nataony mpomba ny kandida ankilany izay tsy namelanay amita ny asa fa rehefa nifampiresahana mory zareo hoe izay ka solitena ity ny mandahanay mba anao ny asanay izahay anambina ny voka-pifidianana sy akasary ny PV izay efa tonga dia nanakatsakany zareo tamin'ny voalohany fa tsy dia naharitra izay resaka izay rehefa nifampilaza nifampiresaka tamin'ny zareo ny momba ny asa izay kasainay natao sy ny andraikitray tamin'ny asa izay napetrakentina anay teo ihany koa nefa dia gaga izay rehefa mifampiresaka hoe eto amin'ny ilany akaviako tamin'izay ora izay izay marioko etohana fa ny fahatongavany vato vao manomboka nefa efa misy olona manao scanera efa avo dia avo ny scanna nataony efa any amin'ny zato any raha ohatra ka atao toba maso dia nangatany maninona raha ohatra ka tsy afaka hiasa amin'ilay zavatra voasokafana le prix sokafana io zay dia amin'ity madame ity zay mangataka dia nivaly-teny azo tamin'ny fotoana io hoe tsy afaka laina io ary tsy afaka kasihana fa natokana ho an'ny lehibe any district izay moa ny zavatra ny tena nitranga ary etoana ny atongavako eto zany efa miatsara nivoaka ny hôpitaly dia manao izao témoignage ataoko izao victime ana tamin'izay raha nitranga ny 20 Desambra tany taolanaro izay ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika amin'izao asara-manitry ny fety izao dia nizara fanomezana ho an'ny mpiasa nanerana ny boribory-tany enina teto an-drenivohitra ny avy eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra rahantsika avy hatrany ary ny fanadihadiana ho fiarahany fety amin'izao fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny faran'ny taona iambasana taona vaovao sy ny folo sy roa arivo izao nitolohan'ny commune Antananarivo renivohitra fanomezana ny mpiasa rehetra manerana ny boribory-tany misa enina eto an-drenivohitra sy ny ao amin'ny lapan'ny tanàna Folobe vary sy menaka ireo no natolotra azy ireo ankoatra ny akoho sy ny prime ho raisina ny alatsinainy ho avy izao tsy voazao akory no efa nisy ny fizarana zavatra toy izao fa efa saika isan-taona dia misy foana izany nanolotra ireo fanomezana eo nisotena ny ben'ny tanàna lalao ravalomanana ny lefitra voalohany ben'ny tanàna Olivier Andrianarsoa notrony no ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky eo anivy ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny kianjany tafy ny mahamasina no nizarana zany io maraina eo fa nandritra izao ihany koa no nanazavany tale arabola eo anivy ny commune Antananarivo renivohitra ny mahakasika ny fahatarany karama teo ampiasa sasantsasany eo anivy ny commune mitondra ny fanazavana moa ny tale arabola ny commune Antananarivo renivohitra Andria Masinoro Malina be tokoa ny feonandeha teo hoe lany vola tara ny karama dia tiako mitondra fanazavana mahakasika an'izay fahatarana karama zay tsisy resaka hoe vola tsy ampy le izy na hoe vola lany ary tena fanirina araka ny teny bain'ny tanàna zany tokony mandray vola daholo mipiasa rehetra talohan'ny fety zany hoe fety nandalo teo zao ny fety krismasy efa niezaka izay no nanatanteraka an'le izy fa noho ny antony ara-teknika aloha zany tsy natafavoaka an'le izy ary nanana olana manokana tamin'le izy mipiasa mandray karama firmon
eo nisy zany resaka fanovana système teo anivon'ny banque centrale no natonga n'izay fahatarana karama zay. Ny vola nandoavana ny karama rehetra dia efa vonona tamin'ny zoma zay talohan'ny fety zany, ary ny fikasana hoe samy nandray vola daholo ny mpiasa rehetra ny alatsinainy. Nisy tamin'ny mpiasa raha moa zany izay zatra nandray virement ka nanana olana amin'ny resaka numéro de compte satria vokatry logiciel novaina io zany dia tsy maintsy mitady 23 chiffres le izy, mandeha télécompensation le izy dia zay mpiasa zay nieritreretina hoe manana olana amin'izay resaka compte zay dia efa navadika bon de caisse rehefa nandray karama tamin'ny alatsinainy. Efa niezaka izay ny fanampy tao amin'ny trésor namany olana rehetrarehetra, nefa dia kanjo moa fa hatramin'izao zany voandroany ny sasany vao nandray karama dia lamatsiny be dia be. Izy io tsisy resaka hoe vola tsy ampina ohatran'izay fa izay ny tena antony, resaka teknika fotsiny tsy nahavoalohan'ilay karama dia lanatsiny indrindra. Androany moa nandeha ny fivoriana zany tato nanazavana an'izay tamin'ny mpiasa, ary nanazavana ihany koa ny fatao isan-taona hoe mizara zavatra ny ben'ny tanàna ho an'ny mpiara-miasa rehefa tonga ny faran'ny taona. Mbola ijanona eo amin'izay vaovao izay hatrany isika dia mpiasa maherin'ny zato no nisitraka fanomezana tao amin'ny boriboritany fahatelo androany maraina. Mbola tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fety Noely sy ny fety ny faran'ny taona avokoa izany rehetra izany nisongadina tamin'ireo fanomezana ireo ary ny vary sy ny akoho. Tsy ny tao amin'ny boriboritany irery ihany moa no nisitraka izany fa ireo boriboritany enina iadidin'ny komina Antananarivo renivohitra. Rivo Rajaonarivelo. Tsy diso anjara fa nahazo ny anjarany ihany koa ny boriboritany fahatelo tamin'ny alalan'ny fanomezana vary sy akoho hiatrehana ny fetin'ny farantaona. Mpiasa manodidina ny 420 no nisitraka izany androany. Eto amin'ny boriboritany fahatelo moa zany androany dia misy ny fizarana fanomezana ho an'ny mpiasa. Izy io efa fanao isan-taona ihany fa hatramin'ity dia niezaka mihitsy izay fa natao izay mba hahafaly ny mpiasa satria nizaraina vary, nizaraina akoho tsirairay avy misy ampianakaviana mba misitraka izany fety krismasy sy taom-baovao zany. Dia zany mba azo daholo mba mahafalalana hatramin'ny le mpiasa ny tsena rehetrarehetra reny izay miparitaka eny amin'ny tsena sy ny lalana rehetra any indrindrindra koa ny mpiasa birao. Ifarana afaka andro vitsy ity taona 2024 ity, saingy niezaka sy nitetikasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra dia mbola mitohy hatrany amin'ny taona ho avy iny. Hiditra amin'ny taona vaovao tsika tsy maintsy mitohy ny ezaka satria niezaka izay natao teo faraparan-taona teo dia niezaka fanalana amin'ny fako, fanadiovana ny tanàna, ary koa niezaka tena goavana koa zany zao dia fanalana amin'ny fako any amin'ny tatatra. Zany zao mbola fanampy mbola raisinay tsy maintsy ho tanterahana miaraka amin'ny ben'ny tanàna ka ireo rehetrarehetra ireo dia efa nanomboka tamin'ny volana lasa izay ka hialana amin'ilay fitondra-drano sy ny loto rehetra terak'izay dia izay zany noezaka atao koa anatin'izay voalohan'ny taona izay. Mariana moa fa tsy niteto amin'ny boriboritany fahatelo irery ihany no nisitraka fanomezana hiatrehana ny fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny farantaona fa ireo boriboritany enina iadidin'ny komina Antananarivo renivohitra ihany koa. Fa totosaina eto amin'ny faritra Analamanga kosa amin'ity indray mitoraka ity ny hetsika andrana ho fiatrehana ny loza voajanahary no ny fisian'ny fotodrafitrasa ampy anaovana ny andrana. Ny eo anivon'ny BNGRC na ny Birao Nasionaly misana ny loza voajanahary moa no mikarakara io hetsika io isan-taona. Anisan'ny toerana ilalaovan'ireo mpandray anjara ary ao anatin'izany ny faritra Ampitatafika sy Ambohimanambola. Rahantsika ary ny fanadihadiana tateriny Noro Fitiavana sy Herzou Rajaonarivony. Samba ny eto amin'ny faritra Analamanga no anaovana ny hetsika andrana ho fiatrehana ny loza voajanahary tamin'ity taona ity izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fiomanana hiatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra. Noho ny fampin'ny fitaovana sy ny fotodrafitrasa moa no antony anaovana io hetsika io eto amin'ny faritra Analamanga. Ny komity eo anivon'ny distrika enina eto Antananarivo ahitana distrika Anatsimondrando, Avaradrando no mikarakara izany amin'ny alalan'ny BNGRC na ny Birao Nasionaly
misahana ny loza voajanahary. Anisan'ny nomena sehatra manokana ny fanabeazana ka nafany teo anivon'ny Sisko nandray anjara tamin'ny andrana. Izao exercice zao moa dia araka-volazako toa fatao isan-taona fanaonay eto amin'ny Belgique isan-taona ao anatin'ny fiomanana amin'ny taopahavaratra zany etsehana ny taopahavaratra natao teto amin'ny faritra Analamanga tamin'ity taona ity zany izao exercice zao mba ampiavahana anazy amin'ny exercice rehetra izay efa natao tamin'ny taona lasa zay. Marina moa fa efa nisitraka ny fiofanana avokoa ireo mpandray anjara mialoha ny andrana raha ny fantatra androany. Tanjona mba hafehezan'ny mpandray anjara mitady vahaolana aingana amin'ny fotoana hitrangany loza sy hafantaran'izy ireo ny andraikitra tokony sahaniny amin'ny fotoana io ary ny hanatsarana ny vokatra. Olona mandray anjara amin'ity exercice ity moa zany dia efa nomena fiofanana satria misy komite amin'ny fitantanana ny loza sy ny tandidin'ny loza eo anivon'ny district araka ny voalaza teo zany no mandray anjara amin'ireo. Le zavatra atao zany dia eritreretina hoe tena mipoitra tokoa le loza araka maha exercice azy zay zany dia andrana le izy fa tena etrehana ny loza zany hoe tonga le loza inona sy navy ny andraikitry ny tsirairay iza manao inona ary aiza ny tokony vonjena sy ny tokony miame arakarak'izay amehana amin'seho zany. Ankoatra izay tsy vao izao teo anivon'ny BNGRC no nanao ny hetsika toy izao fa isan-taona ho fiomanana amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary. Efa miverina tsikelikely amin'ny asany ihany koa amin'izao fotoana ny Croix Rouge Malagasy taorian'ny fampiatoana ny famatsim-bola efa eny anivon'ny fitsarana raha teo amin'izao ny raharaha mikasika ny olana tao anatin'ny Croix Rouge Malagasy dia ny filazana fa nisy ny fanodikodonam-bola. Androany ary dia nisy ny fifamindram-pahefana teo amin'ny mpitantana ny Croix Rouge Malagasy vaovao sy ny teo aloha. Raha tsika vetrany. Efa mivatsy kelikely ary efa manomboka mandray ny asany amin'izao ny Croix Rouge Malagasy taorian'ny olana izay nolalovany. Raha ampatsiahivina dia nampiatony ny mpamatsy vola azy ny vola anaovana ny asan'ny Croix Rouge eto amintsika taorian'ny fisiany audit izay nahitana fa nisy ny fanodikodinam-bola. Efa nisy ny fepetra noraisiny teo anivon'ny Croix Rouge Malagasy ka efa eny amin'ny fitsarana ny raharaha amin'izao. Fepetra anisan'ny noraisina ihany koa ny nanaovana ny fifidianana tale vaovao. Vita somatsara ny fifanolorana ny fahefana teto amin'ny Rouge Malagasy androany izay teo moa président sortant ny tena izay miditra dia ampiralaina tanteraka satria dia ampangararana tokoa satria ny dossier rehetra izay mahakasika ny Croix Rouge Malagasy dia nomena avokoa. Tsy misy hoe nafelipenina fa natao mangarahara daholo mba ahafahany fitohizana ny asa satria ny fampandroana tsika dia mila asa atao anatin'ny fangararana dia felim-panatanana ny tena koa fa iroborobo ny Croix Rouge Malagasy ary anao ny asany izay efa manavana anazy dia ny fitsinjovana sy fitsimbinana ireo marivo. Notontosaina tamin'ity androany ity ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha vaovaon'ny Croix Rouge Ralisoa Alice sy ny filoha teo aloha Rakotondraanja Claude. Marina fa mandritry ny 4 taona ny fotoam-pitondran'ny filoha iray ka amin'ny alalan'ny fifidianana no ametrahana azy. Amaranantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia ampatsahivina trany isika fa tsy mihemitra koa ny tolona ho amin'ny rampitso sabotsy fa 7 ny volan Desambra fa eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey no ifampitaona aneo tsy fankasitrahana ny alabato sy ny osika nandritry ny fifidianana iny. Efa misy ihany koa ny fandraisana andraikitra ireo mpitandro ny filaminana isorohana ny fanararaotana ataon'ireo olon-dratsy koa manaingy atsika ary mba ho sahiaro ny safidintsika. Dia izay ihany koa no entina mamarana ny vaovao izany ary dia mametraka ny veloma mandram-piona manome fotoananao ary ho amin'ny rapizy toy izao indray.